Mbola mpifaliana indray no hiara-banantsika raha lasy anambavy riavana mpiainao jaina mpanaraka tsy tapaka ny fandarana lohara ny mpamonjena eto amin'izao tanàna ny Moramanga izao. Misy afatr'Andriamanitra maromaro izay no sesisesy tato ato noko fa nampahery antsika izany mitondra famelombelomana ho antsika na dia ririnina somary mangatsika aza ny andro dia mitondra hafanana ho antsika foana ny tenin'Andriamanitra ary melohan'izany melohan'ny zavatra rehetra andrenesana ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha tsika. Misy afatr'Andriamanitra vaovao indray tia ny tompo menantsika amin'ity androany hariva ity, hivavaka ary aloha tsika. Raha eo mideranao izahay noho ny amin'ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao, mbola anomezanao anay indray fotoana ahafahanay mandre ny teninao, mitoro ny filazantsaranao amin'izao onjam-peo izao. Ianao ny hita ny teninao Andriamanitra ary tsy hamela ny teninao tsisy joro vavolombelona ianao, fa tena tsy verina maina foana ny aminao ny teninao raha tsy ambinina tamin'izay nampaniranao azy ary natanteraka izay sitraponao. Dia matoky izay fa nisy tompo-kasen'ny teny ianao ary hitondra fiainana, famonjena, fanafahana ho amin'ny fanahy ny olona tsirairay avy, ho amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy eny ny teninao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Androany tsika dia hijery lohahevitra anankiray indray izay anisan'ny tena mifototra bebe kokoa ao amin'ny fiainana kristianina. Anisan'ny tena hoe fototra mihitsy moa izany fototra hiaingana handraisana ny famonjena dia tsy inona izany fa ny hoe mamoaza voamendriky ny fibebahana. Famoazana voamendriky ny fibebahana, izany hoe ny olona anankiray izany tokony hamoa voamendriky ny fibebahana. Andray tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny Luka 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka azy izay nankeo aminy, Jaona mpanao batisa io. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy ataony batisa: ry taranaka ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza voamendriky ny fibebahana. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny alalan'ireto vato ireto. Ary indro koa efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona nanao hoe: inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Dia nanatona koa ny mpamory rehetra mba hataony batisa ka nanao taminy hoe: mpampianatra ô, inona no tokony ataonay? Ary hoy izy tamin'izy ireo: aza mandoa, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Ary ny miaramila koa nanatona azy ka nanao hoe: ary inona kosa no mba ataonay? Dia hoy izy taminy: aza mitoto foana amin'olona, ary aza miampangalainga, fa mianina mikarama anareo. Fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisaina ny Jaona tao am-pony, na izy no Kristy na tsy, dia namaly Jaona tamin'izy rehetra nanao hoe izao dia manao batisa amin'ny rano tokoa, fa izay avy aoriako mahery noho izao ka tsy mendrika hamamy fiakapany akory aza aho, izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay ambara amintsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ninina ny vakiana lavalava satria izay toroteny izay mihitsy izay teny izay mivakitsika izay ny toroteny nataony Jaona, ary nitondra ny lohahevitra lehibe io izy manao hoe koa mamoaza voamendriky ny fibebahana.
ny fiverenan'i Jesosy raha hiverina tsy ho ela eny amin'ny rao an-lanitra izy satria faminaniana efa mipetraka izany ary tsy maintsy ho tanteraka. Tsy azo anasorana ny tenin'Andriamanitra ary tsy azo anampiana. Fa rehefa izay ny voasoratra dia tsy maintsy hiverina eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy ry havana. Ary rehefa hiverina izy dia izao ny zavatra iseho, aka ireo fiangonana, izay tena fiangonana, izay tena azy. Ny fiangonana dia tsara zavana amintsika fa tsy hoe ny tranobe mijoalajoalana, ny tilikambo be na ny katedrala na ny ataontsika hoe efitrano tena hoe ireharehan'ny olona zay ny azo ilazana azy ohatra ny hoe tena ireharehan'ny olona hoe fiangonanay zao hoe fiangonanay aria fa ny tena marina ianareo ny tempolin'Andriamanitra velona ozy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe zasy ianao zany le tempolin'Andriamanitra, isika zazy mitoroteny aminao, tempoly tsy natao tanantsika, isika no tranon'Andriamanitra ary Kristy no manapaka nyzany tranon'Andriamanitra zany. Ka zao no izy raha ho avy eny amin'ny rao lanitra Jesosy dia aka ny fiangonana. Zao nefa nyfanontaniana mipetraka hoe anisan'ny azy ve ianao? Anisan'ny azy ve anisan'ny azy ve ianao? Fa raha kosa tsy mbola anisan'ny fiangonana izay ho apakaran'i Jesosy ianao dia mbola tsy tara izao. Mbola tsy tara izao raha miverina amin'Andriamanitra ianao mbola tsy tara, mbola velona ianao, mbola misy antenaina, mbola tsy tara ry havana. Raha izao ianao manararaotra manamboatra ny fiainanao, raha izao ianao manararaotra mihavana amin'Andriamanitra. Fa kosa raha mandeha izao fiainana izao ka ho avy eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy, hiverina eny amin'ny rao an-lanitra ka tsy hita voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao dia ho atsipy any amin'ny farihy mirehetra afo ianao. Ka izay no matery anay ry havana, matery ary matery amin'ny fanamasina ihany koa hitory aminao zany loha hevitra lehibe zany hoe mamoaza voamendriky ny fibebahana, mamoaza voamendriky ny fibebahana. Zany ny toriteny tokony atao amin'izao andro farany izao, zany ny toriteny tokony ilaina amin'izao andro farany izao. Mila mamoa voamendriky ny fibebahana isika, tsy hoe mivavaka tsika, tsy ratsy akory ny mitady vola, mivavaka mba ahazo vola, mivavaka mba ahazo harena, mivavaka mba ahazo fahasoavana. Fa ny tena mahamaika an'Andriamanitra dia izao mba hamoaza antsika voamendriky ny fibebahana. Misy aneny olona ry havana mivavaka mba te hahazo zavatra amin'Andriamanitra fotsiny, manao fivavahana fahazahoan-javatra fotsiny, fa tsy tena ao le voamendriky ny fibebahana, tsy tena ao le tena maha-kristianina azy. Mety voasoratra any amin'ny sampana ny anaranao kanefa zany akory tsy midika fa tena kristianina ianao. Mety mpandray fanasan'ny tompo ianao fa zany akory tsy midika hoe tena mpivavaka ianao, tena manompo an'Andriamanitra ianao raha mbola tsy namoa voamendriky ny fibebahana. Mety mpandoha vola be ihany koa, mpanao rakotra misimisy ianao am-piangonana nefa tsy mbola namoa voamendriky ny fibebahana, tsy midika zany fa tena kristianina ianao. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe tena mamoaza voamendriky ny fibebahana. Zany hoe le voamendriky ny fibebahana eto zany dia zao hita mihitsy le fiovanao rehefa nandray an' Jesosy ianao. Ary voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ny tompo mahalala ny azy. Fantatr'Andriamanitra izay tena azy ry havana, fantatr'Andriamanitra ny tena kristianina marina. Io zany dia tsy azo hoe amboamboarina ny fiainana kristianina, fa tsy maintsy hita eny foana io ary tsy maintsy miseho miharihary eny hoe ity tena kristianina ary ity anarana fotsiny ihany, ity manana anarana ho velona fotsiny ihany ty olona ty fa tsy tena kristianina. Zay nge lazain'i Jesosy fiainana kristianina dia tsy maintsy miharihary. Zasy ianao le fanasiny tany zasy ianao le trano miorina tapitendrombohitra eny atapokavoana zay tsy azo afenina. Zasy ianao le kristianina zay hoarin'i Jesosy amin'ny jiro mipetraka ambony vata famarana zay manazava manodidina azy. Fa raha ny jiro tsy apetraka amin'ny vata famarana fa apetraka any ambany farafarana any tsy mipetraka eo ambonin'ny vata famarana zafady, dia tsy manazava ny manodidina azy.
tonga fanasin'ny tany, ary rehefa tsy tonga fanasin'ny tany zay izy ary raha fanasina tonga matsatso de hoarina ny ivelany ho itsainy olona izy tonga tsinotsinona. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra andiniantsika tsara ry havana, hieritreretantsika tsara, aza malaky mitsara olona ianao fa tsara ao ny tenanao, dinio ny tenanao. Ndreo de mandany andro fotsiny ary ianao mandeha mivavaka makany am-piangonana, ndreo de verimaina fotsiny vavaka zay ataonao fa ianao kay tena mbola misy fahotana zay mbola iainanao, mbola misy fahalemena mamatotra anao, mbola misy fahotana manandevo anao, tsy resinao mihitsy. Ianao kay tena mbola tsy tena kristianina, tsy tena mbola tena mpivavaka, tsy tena mbola tena mamovo mendriky ny fibebahana. Tsika hoa tsy mitsara olona fa jereo ny fiainanao. Mety ny ten'Andriamanitra de milaza fa ny tena kristianina, tena mpanara-dia ny Kristy, tena mpivavaka de olona efa namovo mendriky ny fibebahana, zany hoe efa mibebaka izy. Le matoa mibebaka ry havana, efa fantatsika tsara zany. Raha zay indray aloha de efa haiko izy ianao raha zay mibebaka zay, anefa tsy ny fahafantaranao azy ihany fa ny fomba fiainanao le izy, fampiaranao le izy amin'ny fiainanao. Mibebaka de fialana amin'ny ratsy fanao, fialana amin'ny ratsy fanao. Raha ohatra zany hoe tena nitodika ny anatsimbo anao taloha de rehefa mibebaka ianao de mitodika manavaratra indray. Hafa mihitsy zany ny fiainanao miaina amin'ny fiainam-baovao ianao, ary tena hoe nandrivotra iainanao aza tena hafa mihitsy. Zay nge le hoe mba andehananareo ny fiainam-baovao zay ny soratra masiny, zany hoe mamovo mendriky ny fibebahana, tena hita mihitsy hoe mamoy ianao, hita mihitsy hoe mihatsara ny fiainanao, hita mihitsy hoe tena mankala ota ianao, hita mihitsy hoe tena tsy tianao tsony zany manota izany. Hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny tiranamana anankiray rehefa nafahan'Andriamanitra tamin'ny fifohana sigara izy ka namoza ny vomendriky ny fibebahana zany. Saika enjana tamiko mihitsy izy niala tamin'ny fifohana sigara io fa tena io ny anisan'ny tena fahotana, tena faratampony, tena saika tsy resy misaotra an'Andriamanitra. Teo moa ny herin'Andriamanitra dia tsy misy fahotana zany mahajanona eo alohan'ny fanatrehan'i Jesosy ry havana, eo anolohan'ny herin'Andriamanitra. Zaho izy mivezivezy tao an-tranoko tao de mieritreritra eny mbola misy briquet ao ambonin'ny commode ao, mbola misy sigara tizy anankiray ao sy briquet, de mivezivezy eo de famaofao amin'ny feo amin'ny fieritreretana mbola misy sigara ao ambony bahut ao ambonin'ny commode ao, mbola misy briquet anankiray, zany hoe tena tarihany devoly indray zany izy hoe ndana foy fa tsy maninona e. Kanefa ny olona mamovo mendriky ny fibebahana zany de tena hita mihitsy hoe tena tiany efa lasa lavitra mihitsy le fiovana e. De izy anao malaky inona moa maharatsy ny fifohana sigara, inona moa maharatsy ny fihinanana paraky, inona moa maharatsy ny fifohana rongony, fisotroana toaka, fijangajangany ry havana. Baiboly eny miteny zay manimba ny tempolin'Andriamanitra de mba ho somban'Andriamanitra ihany koa izy. Io anefa fahotana io tsy mandeha irery io e, fantaro tsara fa tsy mandeha irery io. Ianao zao raha ohatra ka hoe miditra bary ianao de jereo fa misy mifoka sigara ao, misy miteny ratsy ao, misy manao resaka vetaveta ao, vosibosi-dratsy ao, masy feno fijangajangana. Tsy mba fiainan'ny zanak'Andriamanitra zany, tsy mba fiainan'ny olom-bavony zany, tsy mba fiainan'ny tena kristianina zany. Ary ndre mandeha nahita olona anankiray zay tsofoka tao amina planety anankiray de za amin'io hitezan'le planety de tazako amin'le fitaratra izy. 3 lahy zay ny tao de efatra mbaka ny olona anankiray de fa tonga avany izy de ozy terina angamba hetezo fa ahoana ozy le planety, ozy izy tena raisina mpandray aho izy koatrany tsy mety ty etom-boloko ty zay ary le izy. Ianao ne mila mamovo mendriky ny fibebahana, tsapanao ihany ene le izy fa zao ianao mbola titoy am'le fahotana nefa efa hitanao fa ten'Andriamanitra manitsy anao miova amin'ny fanavaozana ny saina, mamoaza vomendriky ny fibebahana. Io ranaman'io am'izay sady ny volo amin'ny tektonika, mialatsiny le tenenana vatam-bantana, volo amin'ny tektonika nefa hoe ho raisina mpandray hono izy rapitso. Gaga mba n'le planety hoe zay raha agnaty ny raisina mpandray zany enim-bolana nandiny tena foana. De amin'io koa le ranamana koa amin'io
le raisina mpandray rapitso vily tezana sady efa misy fofopofona labiera nefa ho raisina mpandray rapitso ry havana fa inona moa aminao ny dikany hoe fandraisany fandraisana fanasan'ny tompo zany nika tena fandraisana an' jesosy tsy misy mihitsy marimaritra raisana amin'ny kristy sy beliala kristy anika tompony ny herirehetra tompon'ny fiainana mandrakizay ary tompon'ny fahatsarana rehetra ahoana moa ny ampitovianao an'ny kristy an' jesosy kristy amin'ny zao tontolo zao amin'ny fimamona amin'ny firevena amin'ny fiainana hafahafa tsy mitovy mihitsy zay mahatonga ten'andriamanitra mamoaza vomendriky ny fibebahana aoka ny fitondrantenanao raha tena kristiana tena asehoy mihitsy tsy mamenatra ry havana mijoro ho tena kristianina ny makany amponja ny mamenatra ny mangalatra ny mamenatra fa mijoro makristianina tsy mampamenatra oka hoesoeson'ny olona ne ho aratsiany olona ne ho enjehan'ny olona ne ka efa zay ne voasoratra ho aratsiany olona nareo jesosy nony amin'ny anarako toy izany ihany na ninjehany mpaminany sy nanaratsiany mpaminany talohanareo ka mamoaza vomendriky ny fibebahany mba mboary le fitondrantena ry havana ianao miditra am-piangonana mandany andro mamonjy fivoriana mandany andro makany amin'ny fivoriany sapana mandany andro maasa soa ary asa soa tsy zany ny important amin'andriamanitra tsara zany fa tsy ampy resaka segondera daholo zany le asa fanaovana asa soa zany fa zao ny tena prioritaire hoe mamoaza aloha vomendriky ny fibebahana le fiainam-pananao aloha amboarina aitsio aloha le fomba famponao n'andriamanitra zay ny tena ilain'andriamanitra zay ny tena tian'andriamanitra ho hita ary eto ny ten'andriamanitra de nananatra nyreto olona reto jaolona maromaro izy ireo ozy izy manao hoe ary vahoaka ozy izy nanontany an' jaolona mpanao batisa nanao hoe enona ary ny tokony ataonay de namaly jaolona ka nanao hoe zay manana akanjo roa de aoka izy anome ho an'ny tsy manana ary zay tsy manan-kanina de aoka izy anao toy izany ko de misy teny ndray zao amin'ny hoe fa sarotra any amin'ny fiainana ka zay tsy na voalazany ten'andriamanitra makristianina tsy maintsy manao an'izay mba malala tanana fa iza nisy kristianinao kaidy be zany ry havana ainao efa tena fa tsombo sakosy ny akanjonao tsombotsono ny valizy ririnina zao ny andro mahita olona mangatsika ianao de mihirimbelona zay ny le mihirimbelona fihinana ihany mividy vaovao ihany nefa ry anao mahita olona tsy manan-kitafy mahita olona tsy mihinan-kanina za le havana mangoraka tsy hoe midoka tena na faly ty siosio aminao fa za misy fotoana mba mijery an'ireny olona mahantrantra kely reny ihany hoe tena mba mangataka izy tsy manako hanina mba meo kely izy mba hivitanana sakafo atoandro raha mamisy moa ty amina inona moa mampaninana moa zay manome kely any sakafo atoandro iny ve de ahafaty de ohatra zay le fiainana kristianina tena hoe arabaky teny mihitsy fa tsy amboamboarina arabaky teny zay nytoroteniny jaone mamoaza vomendriky ny fibebahana tsy tokony ahita tsony andriamanitra kristianina kaidy na mihirimbelona atoko mba manome ho any tsy manana ianao eo ihany ko ny ten'andriamanitra zay milaza manao hoe nanatona ihany koa ny mpamorietra ozy inona ny tokony ataon'ny mpamorietra moa de azotsika atsaina tsara fa araka zany hoe mamorietra zany maka zay tokony alainy mihoatra maka mihoatra zay ny azo ilazana azy zany hoe raha tokony 50,000 ny alainy am'le hetra de ampitombony 10,000 Israel na 75,000 de zany nge efa tsy fahamarinany 50,000 ary mirotsaka amin'ny fanjakana fa ny 10,000 any posiny nefa raha ny tokony ho izy ny rariny sy nitsiny de Israel ihany ny tokony alainy de hoe Jaona manao hoe aza mampandoa mihoatra noho zay nitendrena alainareo zay le vomendriky ny fibebahany raha irahan'ny patronao zao ny gazoalina tokony ataonao raha mpamily ianao de aza maka mihoatra ianao fa raha maka mihoatra ianao de efa hafahafa zay ny fiainanao ara-pana efa tsy aotsony fa mivily ianao zay efa tandremo ary mila mibebaka ianao mamovo mendriky ny fibebahana aitsio ny fiainanao ao ihany ko tsy zay ihany fa jereo ane reto miaramila reto ary karazan'olona be deaibe ke nanatona Jaona mpanao batisa ny enitoroteny ay tena olona tsy mandeha amin'ny gelony daholo ny fiainan'reto olo reto
miaramila. Ahoana ny teneny Jaona taminy? Anatona ny miaramila. De ozy inona kosa raha tokony ataony? De hoy Jaona, zao ny tokony ataonareo, aza mitoto foana aman'olona ary aiza miampangalainga fa mianina amin'ny karamanareo. Inona moa le mitoto foana aman'olona? Rehefa hitanao mandeha ara-dalàna izy a, le olona de aza mamorona zavatra hafa angalanao volany amina. Zegny le mitoto foana e. Olona efa hitanao mandeha ara-dalàna zao de mamorona ianao. Miala tsiny raha manam-pahefana, miala tsiny raha gendarme ianao na polisy mian'izao toriteny zao, aza mitoto foana aman'olona, mianina amin'ny karamanao. Raha hitanao mandeha amin'ny fahamarinana le olona ara-dalàna amin'ny papieny, ara-dalàna izy a, avelao izy andeha, aza mitoto foana aman'olona. Fa ny arena azo amin'ny tsy marina ane, lanilany foana e, mora lany mora simba ary tsy hitondra fitahiana, tsy hitondra fahasoavana ho anao zany. Ka zay ry havana, le vao miendriky ny fibebahana takina amintsika zay. Mila miezaka tsika manamboatra ny toe-panahintsika. Raha tia handova fiainana mandrakizay tsika, raha tsy tia handova fiainana mandrakizay moa no de asa tsy mahazo anjara azy amin'ny tenin'Andriamanitra zany angamba ianao, nefa maniry a raha mba nitoriana ihany zao tenin'Andriamanitra zao, mba azo anjara ianao. Mino aho fa olona tia handova fiainana mandrakizay ianao, mba tia handova lanitra ianao, mba tia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany de arao ry havana ny tenin'Andriamanitra, mamoaza vomendriky ny fibebahana, amboary le toe-panahy fa tsy mety e, ahitsio zay tokony ahitsy, aza mamony heritreritra. Fa hitanao fa tsy mandeha am'zay loha ny lalanao. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fampitandremanao antsika e. Misy ozy izy lalana zay everiny olo ho mahitsy, kanjo lalana mitondra sy mivarina ao amin'ny fahaverezana zany. Ianao mieritreritra hoe za ty mpivavaka, manao rakitra be dehibe, manao asa soa, za ty tena tonga foana amin'ny fivoriana, za tena mandray andraikitra be dehibe amin'ny fiangonana, kanefa mety mivily ianao, mety tsy ao tsony, mety efa tsy eken'Andriamanitra, tsy ankasitran'Andriamanitra ny fanomponao. Izany de zao dinio kely mihitsy aloha toe-panahinao, aza maika mihitsy anao soa aman'olona fa zao dinio aloha ny toe-panahinao hoe ahoana mandeha araka izay tokony ho izy ve sa tsy mandeha. Zay mifampiarezana ho antsika e. Mino aho fa mbola tsy tara raha zao ianao manamboatra ny toe-panahinao a, mibebà e, verena amin'Andriamanitra. Ahitsio zay tokony ahitsy ry havana. Tian'Andriamanitra ane ianao mba tena hanompo azy marina e. Tsy tian'Andriamanitra ianao handany andro na handany fotoana fotsiny ihany fa zao mba tena ho tsapanao ny herin'Andriamanitra. Tena hafantatra an'Andriamanitra, ho fantatrao zany zava-miafy ny fiainana mandrakizay, ho fantatrao marina zany hoe zava-miafy ny herin'Andriamanitra zany. Raha tena manana fo feno hetaheta, te halala marina an'Andriamanitra ianao a, de zao ihany to lalana menanao a, hoe mamoaza vomendriky ny fibebahana aloha, de tsapanao ho tonga ho fanjakan'Andriamanitra ianao a, ary tena hafantatra an'Andriamanitra marina tokoa ianao. Ary Jesosy de niteny amin'ny Jaona 7:12 manao hoe zao ny fiainana mandrakizay, teny mahafantatra anao le Andriamanitra tokana sady ray. Rehefa ianao zany rehefa mahafantatra an'Andriamanitra de misy fiainana am'izay ao anatinao, manomboka mahazo fiainana am'izay ianao. Ary zay nge ny irina ry havany, raha manompo an'Andriamanitra, raha mivavaka tsika mba tena hazo fiainana eto am'izao fiainana zao, ary raha miala eto de fiainana mandrakizay. Hitanao aneny tompo a, ary amin'ny anaran'i Jesosy no hitoriana aminao zany hafatra zany. Amen.